Nareo ve tia manao shopping? Ity sa ity? Shopping izay mihitsy ny loha hevitsika zany rehefa mandeha amin'ireny boutiky ireny tsika ny tadio fa maro be mifanala-pomba tsara fantatrao. Terany dimy! Tsy hoe terany dimy fa misy karazany dimy ireto fanala-pomba dia zareko aminao reto ka eno tsara re. Voalohany ale, rehefa miditra amin'ireny boutiky ireny dia tadio tsy dia tsara hoe mandeha miondrika ianao miditra ao fa traka tsara ary tadio fa aleo foana hivoaka aloha ilay olona izay tokony hivoaka dia izay ianao vao miditra. Zasana antsika hoe somary teritery. Faharoa, rehefa tafiditra ao ianao dia tsara foana fanala-pomba dia miaraba, malala misaotra ary manao veloma, izany hoe arabao foana ny mpivarotra. Raha sanantsika hoe somary miavinavina ilay mpivarotra dia tsy manino izany, aleo izy avinavina fa ianao miaraba foana. Fahatelo ary, matetika rehefa mijerijery ao dia avy any ilay mpivarotra dia miteny izy hoe afaka manampy anao, izany hoe mila fanampiana ve ianao, misy zavatra karohanao ve? Ka raha sanantsika hoe tsy ilainao izy dia isaolo izy hoe misaotra betsaka fa anjaranao hoe mety efa milamina fa aza hoe tonga dia hoe tsy mila ka, tsy mety izany. Fahaefatra sahady, kitikititsika. Satria rehefa amin'ny toeram-pivarotanao dia matetikitsika be entana tsara be ao dia ahoana moa tsy mba hijerijery sy mba mikitikitika, indraindray moa manandrana mihitsy fa matetika mikitikitika dia menjera ilay akanjo reto. Ahoana re natao hoe izay ihany ve nandeha haka anazy dia ametraka anazy eo amin'ny toerany? Ny fahaiza-miaina dia miantso ilay mpivarotra dia miteny hoe tena nianjara ilay izy fa miala tsiny be dia be dia ilay mpivarotra any mamerina anazy eo amin'ny plasiny. Mamarana azy tsika. Ny fahadimy matetika tsika manandrana akanjo, manandrana kiraro, andramana taoly botika tadio fa mety ilay izy satria aleo no tsara safidy foana vao mividy sy manjifa azy kanefa ny tadio fa tsy fahaiza-miaina hoe andramanao taoly zao akanjo rehetra nefa ianao mety tsy vidy koa ny avy eo tadio zay tandremo zay izay ny fahaiza-miaina. Dia izay reto fahaiza-miaina mikasika an'izay fa kosa tandrova hatrany fanala-pomba mba olona miavaka sy vanianao.